Ho fanomanana sahady ireo mpianatra hanala fanadinana baccalauréat ao amin'ny lycée Paul de Tolanaro ka ahaizan'izy ireo isafidy ny sampam-pianarana arahina eny amin'ny ambaratonga ambony dia nanao famelabelarana ho an'ireto zandriny ireo mpianatra zanaky Tolanaro mandrato fianarana any amin'ny IUGM Mahajanga. Zava-dehibe tokoa izy satria mila mampahafantatra ny zandriny avy afara zay momba ny filière zay misy any Mahajanga satria misy maro ny diso fanantenana na ndray aman-dreny ary na ny mpianatra dia zay no fototra lehibe ahafahanay manatanteraka an'ity salon de l'étudiant prospection des étudiants zay ataonay eto amin'ny lycée Paul Fort-Dauphin dia satrasam-bavarano izy ataoko angambany fa voasaizona azy eto amin'ny lycée Paul Fort-Dauphin. Liana tokoa ireo mpianatry ny lycée Paul de Tolanaro tamin'ny famelabelarana ataon'ireto mpianatry ny IUGM Mahajanga ireto ary naneho fakasitrahana ireto zokiny. Tena isaorana aloha ireo zokinay zay avy nianatra any Majunga tamin'ny fizarana zay zavatra nozarain'ireo teto zay satria tena nahaliana dia nahaliana le izy noho ny hoe fampitahana ny tokony hataon'ny mpianatra mba tsy ho faly ny hoe afaka baka dia zay fa ny tokony atao hoe zao ny filière mety amiko dia ina ny tokony atao koa amin'izay filière zay. Raha ny zavatra tena niova aloha dia ny hoe ataloha zao faly hoe terminaly aho zao dia hakabaka dia zay fa amin'izao zany afaka mametraka tanjona amin'izay fampahafantarana ny filière misy zay sy ny tokony atao rehetrarehetra dia afaka mametraka tanjona hoe zao ny filière ataoko dia zao no fianarana mety amin'izay. Atao fihetsika mahazatra isan-taona ny toy izao mba hanandratana avo ny fahaizany zanaky Tolanaro.